izay ny amin'ny vaovao iny fa ny sabotsy 4 jona lasa teo kosa no nakalazany fikambanana zanatra navalina ny taom-baovao ny Merina. Teny Anosimanjaka no nanatanterana ny fankalazana izay navory olona maro tokoa. Tamin'ny fomba manetriketrika ny nakalazany ny fikambanana zanatra navalina ny taom-baovao ny Merina tamin'ny 4 jona lasa teo teny Anosimanjaka. Vory-lanina ny tanàna iray manontolo 37 taona teorina raha ny fanisan'andro ny zanatra navalina no nivainy tamin'ny mpanjaka Ralamo sy Abiby no resaina. 17 taona tokoa zao no efa tsy nitsahatra nakalaza ny andro ny Alahady ny taranak'Rà navaly tsy mitovy amin'Andriana teny Anosimanjaka, fotoana nahafahana nitsodrano ny Malagasy. Zao fotoana zao indrindra no taona ifamelana, ifankatiavana ary indrindrindrindra anehoana ny firaisan-kina amin'ny Malagasy. Ka engany ty taona ity hitondra soa, hitondra fanambinana, hitondra harena ho an'ny Madagasikara sy ny olona ao aminy. Ka dia faly izahay zanatra navalina ary indrindrindrindra ny tenako manokana miarabantsika Malagasy no natratra izao taona vaovao zao. Sahita in'Andriamanitra sy ny razantsika ary anampy antsika mandrakariva ireo Andriamanitra ireo. Maro etsika araka ny fomban-drazana nentina nanamarika izao lanonana fankalazana ny Asaramanitra eto Merina zao. Nanomboka ny 13 jona tokoa ny fanaovana ny fombafomba maha-malagasy toy ny arendrina sy ny fandrona. Ny famononomby miisa roa sy ny fizarana nofika ny tapiavalina kosa no nisongadina ny 14 jona ary nofaranana tamin'ny hiragasy manetriketrika ny lanonana. Nanamafy ny fikambanana zanatra navalina fa andray anjara fiaino amin'ny fankalazana ny taom-baovao malagasy izay ho tanterana ny 20 septambra ho avy zao. Isan'ireo fikambanana piaran'ny fomban-drazana malagasy nanolotra io sosikevitra tokoa ny fikambanana.